Mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny sosialin'ny mponina nanoniantsika Resto du Cœur izay efa fanaondry hanomezana sakafo ho an'ireo fianakaviana sahirana ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Ivandry tamin'ity andro androany ity ny teny Tanjombato no nahazo tombotsoa tamin'izany. Sakafo mitotaly 4,000 isa no zarain'ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Ivandry ho an'ny fianakaviana sahirana sy ankizy avy amin'ny Fokotany ny Tanjombato sy manodidina azy tamin'ity androany ity tafiditra ao anatin'ny hetsika Resto du Cœur. Teto amin'ny EPP Tanjombato moa no natanterahana ny lanonana mifandraika tamin'izany. Androany sabotsy moa zany dia fizarana sakafo miaraka amin'ny Fondation Telma sy ny Rotary Club Ivandry. Misy 4,000 fizarana anazy aty amin'ny Tanjombato. Ato amin'ny EPP zany dia akaiky kokoa misy an'ilay hoe ponina metrany maromaro dia ireo ponina ireo zany sy miaraka amin'ny ankizy masakafo daholo tamin'ity andro ity. Tietsika moa zany dia efa fanao miaraka amin'ny Fondation Telma sy ny Rotary dia ilay zany fizarana sakafo manokana ho an'ireo ankizy sahirana sy olona sahirana na mibiantry na bivoky mahazo daholo dia zarainy androany zany sakafo vary sy laoka na miakona moa mazava ho azy. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ho fanampiana fianakaviana sahirana iarahan'ny Rotary Club Antananarivo Ivandry sy ny Fondation Telma ity hetsika androany ity. Hatreto mitotaly 4,000 sy 1,000 ireo sakafo efa nozaraina tao anatin'ny tetetsikasa ity. Amin'ny volana Desambra ho avy izao moa ny fantatra fa hisy ny andihany manaraka izay ho tanterahana eto Antananarivo ihany.